Ny 17 sy ny 18 ny volana oktobra avy zao no anatanterahana ilay conférence économique de Rome izay karakarainy antenimerin'ny varotra sy ny indostria Italia Madagasikara miaraka amin'ny fanjakana malagasy zava-dehibe tokoa ny fisiany ity hetsika ity araka izao fanadihadiana izao. Mbola ambany ny tany fifanakalozana ara-barotra sy ny fampiasaim-bola ny italiana eto Madagasikara ka zava-dehibe arak'izany ny fisian'ilay conférence économique de Rome izay ho tanterahana ny faha 17 sy 18 oktobra ho avy zao. Manana hatramin'ny faha 10 oktobra izao ny mpandraraha malagasy hisoratra anarana raha ny fantatra. Ny 40 millions de dollars eo ny investissement direct étranger ny entre ny Italie sy Madagascar. Mahafantatritsika zao hoe misy efa orinasa maromaro italiana nefa mandraraha eto Madagascar ohatra ny Tozy Green ohatra na ny Andilana Beach ny agribusiness ndray ary tourisme ny ilany. Noentina makany zany amin'ireo atolotra ho an'ireo mpandraraha italiana ireo dia miresaka fizahantany tourisme, ny agribusiness, ny finance, ny textile ary koa ny antique. Ny mpandraraha malagasy voasarika ao anatiny moa zany dia ireo mpandraraha zay mazoto sy vonona andeha hitrandraka koa tsena any Italia ary eo amin'ireo mpandraraha ireo. Ny tena nanomana ny organiser n'ity hetsika ity moa zany aloha dia marihana fa ny chambre de commerce Italie Madagasikara niaraka tamin'ny gouvernement malagasy ka zay mpandraraha andeha hoany zany dia no azo atao zany dia hoe mifacilité na manamora ny fandanan-makany. Napahafantatra ny fisian'ny conférence économique de Rome ho an'ny mpandraraha malagasy androany ny komity mpikarakara eto Madagasikara ary nanatrika izany ihany koa ny filohan'ny anteniran'ny varotra sy ny indostria Italie Madagasikara. Marihana fa tato anatin'ny 5 taona dia 30 monja ireo orinasa italiana nitsangana teto Madagasikara. Mikasika ny fampiasam-bola indray dia antenaina fa hitombo avy roa na 3 eny izany vokatry ny fisian'izay conférence économique de Rome izay.